Coucou les loulous, tonga sondray hiavaka kely ty vidéo ty satria hitantarako anareo fahatsiarovana anankiray zay anisany nanamarika anahy tamin'ny mbola kely sy itadiavako ny namako ihany koa zay nifampizara tamiko an'io fahatsiarovana io tamin'izany fotoana izany misy ifandraisan'ny ankizy kely manala CEPE amin'izao ora sy fotoana iresantsika izao mihitsy ilay izy tamin'ny taom-pianarana enina amby sivifolo sy sivinjato sy arivo, fito amby sivifolo sy sivinjato sy arivo no classe 2 septième folo taona tamin'izany fotoana izany mianatra tao amina fianarana anankiray école privée La Ruche no anarany io asehoko antsika io mihitsy ary ny sary nipetaka tamin'ny carte d'identité scolaire-ako vao nanala CEPE aloha tamin'izany dia natahotra tsara ery fa afaka saoma tsara ary hafaliana tsy ombotratra aloha zany le hoe fanadinam-panjakana voalohany dia tonga dia nilamina fa tsy izay ny tena tiako tantaraina amintsika tamin'izany nanao antsoavo ny premier ministre Rakotomanga Pascal hoe izay zaza na ankizy voalohany tany am-pianarana zany hoe meilleur élève dia atsony hiaraka aminazy mandritra ny tontolo andro ny fahaenina amby roapolo ny volana Jona fito amby sivifolo sy sivinjato sy arivo eny amin'ny lapam-panjakana Mahazo Arivo anao fety izay zany tamin'izany faly be mihitsy satria tao anatiny ihany koa ny tena vao maika nahafaly dia izay ihany koa vao nandehan'izany hoe train zany niala teo amin'ny garany Sorano izahay noentina train nandrapatonga tany amin'ny lapany Mahazo Arivo nahazo cadeau be da be ihany koa dia anisan'izany ty fanion ty tena mbola tsy foko mihitsy misoratra hoe lapany Mahazo Arivo 26 juin 1997 akoatran'izay ihany koa dia misy an'ity sary anankiray ity ka raha ohatra ianao anisan'ireo zaza malagasy tamin'izany fotoana izany niaraka tamiko tany amin'ny lapany Mahazo Arivo dia jerijery eo anatin'ity sary ity aloha sao dia eo ny sarinao fa raha ohatra koa tany ianao kanefa tsy eo ny sarinao dia mba tantarao ao anaty commentaire hoe ahoana ny niainanao an'izany tamin'izany fotoana izany dia ohatry ny ahoana ny hafaliana dia izay no ohatry ny karazana story time zany ty androany ty mba matsiaro ny andro fahiny satria fotoana fanalan'ny ankizy CEPE mirary soa ny ankizy kely manala CEPE mirary soa andray aman-dreny ihany koa fa matetika isika ny tena dodoko zay bisous